mandamina angamba manasombola tiany momba ny olondray aloha dia tsy resaka hoe tsy fifakazaho-teny natonga an'izany natonga azy laza fa ny fiverenanao tamin'ny also izay ny natonga azy nandeha. fa iza no miteny fa mifamerina moa izay sy also olo-mamoa na mamany ary efa tsy miombon-kevitra amin'izany. Ye satria mitapy adala dia normal raha miova hevitra izy tateoria fa zaho mbola salamasaina tsara dia zaho miteny andry fa indrirery ihany mivaviny anay dia izay. dia izao koa izao efa misy problème moa izay niany zany sipan'izany dia mila mifonsa tsara ndry. Dia zaza liraliranao mihitsy fo meonao mokosa tsy haiko tsy fantatro dia tsara izy teo tampotampoka eo za fotofoto teo izy dia tapaka le apela tsy haiko tsy haiko efa lasa makamo koa ty fa lasa fetsy ilay delphine marina izao lasa za daholo ny manao ny asany ka izay mahatonga mitady hevitra elantsika ty ery sady ny fiainana ty ery miany tsy vita ny fahasahiranana fa na sécurité zay tena mampatahotra tamoantsika tsy mba nisy hoe inenina mihitsy miazany delphine sy lilianina fotsiny dia vita daholo zao zavatra rehetrarehetra izao atao farany ndry miainiko manonda izay anara izay tadio fa olona tsy tia antsika ireny dikan'izay fa havalontsika. hoay notika monsieur kely aleo mivoaka tato sao dia anahirana tena tsy mademoiselle mbola tiana le teo mody ataoko tsy fantatra rangaha aleo ny asako ny ataoko tandriny izao feonantsika izao indri maman za tena goza be retsy Iano marina raha farety dia kely inona rety natao lary anay dia tena tsy azo antoka mihitsy izany alahy ty kalina tonga dia le cliché be mihitsy te patron secrétaire raha mamao koa izany akoho anydara dia mile sakafo sy voakarakara foana aza mitapitapy eo rery miando so fa nefa tena tsy mpanao azao mihitsy eny tena tsy fanaoko reny izay no tena marina ka izay mba manaraka tsara izay teneniko fotsiny indry manaraka mitoro hevitra tsara raha te ho tafakatra maly ariva izy nandefa SMS sana hoe fatafiaraka matory sahady io misy monsieur le DG efa afaka miakatra amin'ny dingaram-boningony amin'izay zany tsika mazava ho azy tsy hoe akory tsy mahandry tatanana hoe ahoana fa tena sao dia mba misy raisina kely hoe madame karenalo mba ho famonjena fa tena sahirana be mihitsy izay amin'izao manao madame Catherine fahono zao renay dondoma minute information from Madagascar anaraka nawaze misana sexe mazara tena fikiri kuma visola sena la sata le tua wangambe kauta pata bike fati quize te ulala like fate lanti quize ti amo te quiero anoro te acuerdas ti amo te quiero anoro te acuerdas a mí no ya no es love baby I'm falling in love I'm just a fast timba MJ baby I'm in love make it juicy ladies my fat girl tikeli oh my fat girl tikeli please baby follow me my fat girl tikeli fat girl tikeli fat girl tikeli please baby follow me my fat girl tikeli oh my fat girl tikeli please baby follow me my fat girl tikeli fat girl tikeli fat girl tikeli please baby follow me. tena sao dia mba misy raisina kely re madame karenalo mba ho famonjena fa tena sahirana be mihitsy izay amin'izao
na zay misy fotsiny arany e na kely fotsiny ara zay mba azonao aminjenanay aloha ka tena tapidalaka le io tena tsy takotsony zay hevitra. Tena mafy ny fiainana e. Tena mafy mihitsy tena tapidalaka le e tsy takotsony zay atao. Dia ahoana zany fa ohatrina moa zany eritreretinao ilaina amin'ilay vola. Ohatrina tena aleo angambany a tsy teny hoe ohatrina madame Karena fa zay misy azonao amonjenana fotsiny na dia kely fotsiny arany. Tsapako tsara mihitsy koa mantsy ilay fahasahiranan'ny olon-drehetra amin'izao no tena marina. Ka zay mintsy izao olana na zay koa rany izao tena mbola misedra an'olona. Zany ve tena na zay kely fotsiny vitanao ara ve? Ka na ilay kely omeko anao mihitsy izao no tena mbola andraso e. Alefa hitady ho anao. Andeha hitady dia zay hitako eo no omeko anao. Mpiara-miasa zany tsy maintsy mifanampy amin'ny zavatra rehetra. Tena misaotra betsaka madame Karena. Tena mankasitraka indrindra dia mamerina amin'ny fialan-tsiny re. Matory nga ary rehefa tsy matory dia mirena tsara. Merci Maminette. Afaka miresaka sa Miresaka? Tsy maintsy zo mihitsy ve? oka aloha fantatra tsara ry anay fa raha fofombadinao na ny sipanao taloha miaraka matory amin'ny ohatran'ireny dia tena tsy olana mihitsy zany. Sipako talohanao Maminette. Ohatra hoe lohanina zany niaraka fomarina tamiko zany dia tsy olana mihitsy ozy izy Maminette. Ie, azo fempenina ihany ozy izy mifitenenana. Fanahoana mihitsy moa? Satria raha zany sipanao taloha zany dia sarotra ihany ny manadiny ary ozy ny olona hoe mahazo eritreretina ihany koa ny hoe mety hoe solafaky. Fa raha olona tsy fanta-piaviana ohatran'ireny tsy raikitra zany. Maminette, kaliana kosa angetra hoe tsy fanta-piaviana fantatritsika tsara izy. Haintsika ange hoe izy mipetraka e. Haintsika koa zay izy miasa. Fantatra izy. Fantatritsika ko. Maminette, ampiasana ange kaliana miasa e. Anay enao ty tena mbola mandrora amin'ny tsy lany ihany. Tandrema ianao zanako ohatran'izany ihany angeny na vao ampampanao taloha e. Maminette, za kosa ve dia ampitovizy Maminette amin'ny papa zany? Mba mananatra ihany anaka. Tena iteny tsy fantatra hoe ohatran'ny hoe olona tsy azo ifampirarahana zany raha reny pôzipôzindreny. Sao dia hanenenana ry anay. Ok, efa re zay Maminette. Zay ara aloha diny tsara ny teniko zay.
Oui. Maman, On aky? afaka miresaka kely ve tsika? Iresaka. Mazava ho azy rehetra andre. Momba n'iny zay? Momba ny ataondry manaraka? Tsy za mihitsy ka. Tsy ndry. Fa ina zany resaka tiandry resahana aminay? Zany hoa, pour une fois hoe maman mba afaka tsy mandaingy amiko, mba miresaka tsara ohatry ny olon-dehibe tsy manafina nininy. Loa. Zany mbola tsy nanafina zavatra tamindry e. Eny, fa rehefa so. Ina le resaka, ina le tiandry resahana aminay? Fa ina dikan'le resaka teo e. Resaka taiza? Ndrena mbola tsy niresaka akory? Resakinareo sy madame Nadia teoko. Endry anga? Ie, henoko tsara mihitsy. Fa tsy azoko, fa candidat maman ahoana moa zany le Kalina. Dia anao inona? Dia tena ilay nieritreretiko ve? Fa inona moa zany no tena endry? Le resaka reo teoko. Dia mbola tsy mazava amindry ihany ve? Maman! Lohanina. Zany efa niteny tamindry foana e. Ny olona rehetra zao efa miasa daholo. Ndry mila mihetsika amin'izay. Fa tena nanakarama olona mihitsy ny ve zany maman? Maman? Tsy vita ve kely zavatra ataondry ireo a? Rehefa vita ireo dia ndana malaky aingana fa lahatra be ny bus io e. E maman. Ino fa tadidindry tsara ny resaka ho ataondry ihany a? Tsy teny amiko ndre hoe tsisy mazava amindry mihitsy ny aton-diandry ihany. Fa raha le resaka tamin'iny nga tsy hoe mipasser temps ensemble fotsiny c'est sy data dia zay. Sa moa inona koa no tokony atao? Fa tsy efa andresantsika koa ve zany ny andro a? Efa hoe atao izay ampifalifaly amin'ny dada mba hitenenany hoe avianareo mipetraka aty amiko. Moa le hoe cotine e? Fa tsy efa mazava amindry ve zany e? Fa manina nefa raha tenenina fotsiny izy hoe hipetraka antsika dia zay e. Izay ny mety e. Ny ando a. Efa hoe avelao mihitsy ny vavany no hiteny hoe avianareo mipetraka aty amiko a zay tsika vao mibatanetatsika. Rehefa izay ny resaka dia zay. Hay. Dia raha ohatra hoe miteny anazy zany izy hoe afaka mipetraka any amin'izay tsika dia teneniko fotsiny ny maman sy taty dia mitondra entana makany dia za to dia mijanona any. Fa mba inona mihitsy ary no anatin'io atotoandry io mba ahoana mihitsy ary ny fandehany ao. Fa angamba tsy izany le andrasantsika amin'ny dady e. Ataoko fotsiny izay hitenenany an'izay.
enondry tsara ny fanazavako. Rehefa miteny izy hoe avianareo mipetraka aty amiko dia tsy tonga dia mandeha avy an-tranoko fa mamody asiana fisalasalana ry kavana. Mamody atao hoe so manahirana. Tsy maninona azo lazaina mihitsy koa raha hoe za mbola tsy miasa. Fa tsy tonga dia hoe miteny izy hoe avia aty mipetraka aty dia tonga dia mandeha koa. Vao mainka tsy azoko mihitsy izany. Sy fajanony ihany izany resaka izany ka. Avery mama. Manao ahy amin'izay? Aizky madama mitosy. Madama? Fa aiza daholo ny olona le? Koa raha misetsy ny teny an'ny lehibeko. Za zao ny olona eto dia Delphine any ambany any. Ka avy any amin'ny Anay aho. Tsisy olona latsony aho. Tonga ato indray aho. Tsisy olona koa ato dia tsy azoko mihitsy. Ka i Anay zany ange raha misy mandeha vao maraina foana rehefa miasa e. Zay aza midimy dia efa foazon'ny madama be manao ny sakafo marainany ao. Fa raha vao tsy vonona alohan'ny andehanany asa ny sakafo maraina dia efa lasa izy fa tsy miandry izany mihitsy. Dia omba lasa iza izany madama be. Tsy haiko fa nasainy nampirimo sy nalamy fotony ny trano tamin'izy lasa. Dia tsy niteny taminao izy hoe andeha hoaiza na andeha hoaiza? Tena tsy niteny izy ka izy anefa mivoaka foana e. Dia rehefa mivoaka ve dia mandeha vao mamaraina ohatran'izao dia efa mandeha? Ie, tataotany izy izay efa tsy dia mipetraka trano firy intsony e. Tsy ohatry ny taloha fa mandeha foana. Inona koa izany atao mamy izany? Tazona ho azavaiko adiny firy koa raha tsy ho azo indry mihitsy. Izay lazaiko amindry ihany a dia ataovy. Aleo okey, aleo fa resahako fotsiny izy dia anontaniako izay tiany izany. Zay mihitsy mety mihitsy zao izany. Mba anontaniandry izay tiany dia mba aza adiny mihitsy ny tantara amin'ny fasahirana antsika atao trano eto. Ka tsy mamenatra be very mamaha tenenana azy hoe anana na atody foana ny laokantsika isan'andro. Tsy maninona izany raha tantara indry amina re. Ampitombo fahoriana aza ry kala vao may atao a. Hey, dia teneniko izany hoe misy mpangalatra foana dia mpanolana aty. Ie, izany zao mety tsara mihitsy izany. Atahorana mihitsy ny sécurité anay ihany indrindra ho anay tovovavy. Ao fa haiko izany e. Hoay dia matotoa. Iny koa no tena mampatahotra saika adiniko iny. Tsy maina miteny an'izany ihany ndry. Fa ahoana? Tsy tia matotoa koa ve dady? Tokony izany izany aho vao mainka tena tokony resahana aminy e. Efa miteny fa tsy ilaina miresaka amin'izany amin'ny fotsiny ndry dia tsy miresaka. Olona sarotahotra iny. Sady raha vao mitantara an'izany ihany ndry a. Vao maintsika tsy tafiditra any an-tranony ihany. Sao lazay efa manaraka ndry eo ny lolony ndry. Tena mitovy mihitsy izany izay sy tatako. Manahaka an'iza moa ndry e. Dia fitao malaky koa reo fa tarany ndry e. Lasa miandry be andry izy. Miomana inga ianao. Tena akanjo loako. Tokony mba miteny ihany izy rehefa mandeha. Tsy fantatra izay zavatra mety anjoana izany mety maninona any sanatria. Mety lasa any amin'ilay namany iny izy angamba. Namany? I Madame Rose ve? Dia aiza koa dia ho any amin'ny Madame Rose dia isan'andro ve dia ho any foana koa? Koa raha misy kosa mety mbola matory maraina dia tsy tia mitairina ko. Tsy excuseko izany Liliane. Mandreraka be mihitsy. Aiza dia ato an-trano ato dia tsisy fampiteny hoe hoaiza na hoaiza nefa dia ray trano ato. Mandreraka aloha tsoko mihitsy fa mahakamo anazy.
tamiko ke le forofeako ato tsy mandeha hatramin'ny telefony madama be ve dia raha saiza marina ary sady izy koa nena anao metimety teo e ny telefoniko misy akiny tsy afaka tsonatsono fa raha ny crédit fa raha ohatra nareo ka hoe andeha hivoaka nandeha ianao na i delphine dia mandalova amiko a fa irahako mividy crédit kely aloha zay eny tompoko andeha hivoaka ga papa tsy nanafosaka akeo mamoa teo amo sa tsy hitandrina andiana tsy nijery mihitsy ah e bon rehefa tsy niteny izy dia efa zay zany andeha ho aizy papa loa zay fa lasa aloha en fait misy zavatra elandehananga misy problème manaitra tiako za mora taitetra tsy mora taitaitra fa papa izay fifa tsotsoko fifa lasaka Mais tout possible, hein, Lise? Tsisy zavatra tsy possible izany sy rianja. Izy, sérieux izy hein? Za koa nge sérieux. Ty raikitra zany. Raikitra. Sa zao. Sa ataontsika zao. Hoe zao? Ie. Hitan'lahy. Ho avy eo rehefa avy eo. Ery manko tokony ho avy eo rehefa kelikely. Dia tonga dia présenteko aminy lahy. Dia tonga dia miresaka izy amintsamina. Tena ohatrany tsy manana ny avy izany. Tena aloha izy tiava avy amoka. Sa zao ary sao dia any ampiasana ny raha mety amin'lahy. Tena aloka lavitra ary mahita an'izay ty. Sady amin'izay koa mba hitan'lahy ohatrany hoe matotra ilay zavatra. Nga moa za tsy matotra hozy izy lahy. Sy ka izay misy. Zao ary rehefa tonga eo lery dia resahako amin'ilay zavatra dia confirmeko amin'lahy fotsiny mety amin'lahy zay. Sûr. Puis sec. Bon. Za nga malesa andeha fa tsy tiako hitan'ilay reto hitan'lahy manjara ohatry. Comprend les ça sûr là. OK, ça dit voir c'est sûr. Faz a ti? Desculpa lá, né? Desculpa lá, galera.
Lefe rianja lesy iny e tena mbola skobola la tony aloha sira zafady akia fa inona olandry zany tena kivy ary papa ny amin'inona aza vao tsara amiko hatramy voalohany mihitsy aloha fa tsisy azoko ny zavatra teny andre tena kivy ary papa tena kivy eno a fa ny amin'inona ny amin'iza ny amin'ny maman nataony maman inona indray ndry raha mba za mono ny ataon'inona fa le izy tsy za mihitsy fa iza zany e aza vao tena tsy napoziko dia tena le olantsika ve na tonga azy manao azy zany nefa nge papa tena ara-tsen-do fotsiny tsotro zao nge zany mezaka ny mahazo any fa mbola tsy azoko izany zavatra resandry zany nanao inona indray zany maman dia tena tonga mifanakaraha olona mihitsy ve izy ry papa tena sao dia mba tsy rary fon'olona ngeny nanaoviny amin'izany loha tena mezaka ny anakatra n'le tantara tena mezaka hoe inona zany zavatra resandry izany fa tena tsy azoko ny amin'iza inona tena kivy koa papa raha tantarako ny zavatra ataon'ny maman any ivelany any tena mba marina eny e ka alefaso aloha tantara ao anahy ihany aloha inona zavatra mitranga ao ary fa tantarako amin'ny papa e rianja lesy iny e tena mbola tsikobany la mihitsy azavazavao kely ona re zany e talapa teny an-tanàna teny reny ketrika teny an-tanàna teny fa le tsy le karazana banda le miandro tolora-potsiny e fa tonga dia nanao bizina ny azy manokana dia mandray rany ka dia mavoly ery ka fa zay mihitsy ny tena nresahan'le ry tamiko teo mitady lana ny ry dia saika ho présenté-ko any Anay fa anao ino indram-bola tsy mihindram-boly zany fa hitan'lahy le ry zany te hanana fiara-miasa amin'ny orinasa ny Anay dia tsy misy lalana mihitsy le ry tsisy contact tsisy ninina dia zay mba nyresahany amin'ny tsama teny rehefa tsy indram-bola moa izy mandrenona ka zany mantsy tsy azo atao tsony amin'izao ako manahirana efa fay tsisy an'izany ka tsisy an'izany fa zany aloha eo ihany e fa le ry tsy efa tokony mba ho avy eo tena efa tokon'izany mihitsy ary maninona hoa raha mba niandry le ry dia miara-dresaka teto efa atao an-tsaiko mihitsy zay fa le ry zany tsy nety e hoe aloha izy le ry ny ampiasana ny atao le fionana fa tsy mety hoe zavatra ohatry zao tia moka hoe sérieux le ry zany zay angamo fa ianay tara foana eto mbola variny le ry na mbola mikandra tsy haiko ny anaty efa lany ampina ny anaty ty efa lany fa sikosika pano tsy mandroa koa sady le namalaotra ny tsy nalany nenena koa tanitany le ry ifindra zany tsika doranga ikisaka dia le ry mamonjy atsika any tsika ve dia iandry eto fotsiny foanyary zany rehefa volo rehefa tsoko le ry rehefa volo moretso ny anahy efa voalohana any amin'tsao manao ny anahy tao ry any filafila zany dia mazo let's go zafady tativa mbola betsabetsaka koa ny programako dia saika tsy tratraka ianao rehefa tonga fotsiny ianao dia zay zava-dehibe dia ahoana inona vaovao
resaka momba ny oro ay. Fa inoro zany fa tsy efa tsara apetraka any amin'izay misy azy any efa tsy teherika amin'ny fianakavianareo intsony izy sa fianakaviantsika hoe efa tsy tehitretra n'izany intsony ary tatia fianakavianareo ny tsy tiany aoka aloha izay azary dia tsy anampy anay intsony zany ianao. ka nareo ny nanao nataonareo tany dia anjaranareo ny mandama azy dia hoana zany no avy ny ankizy izy raha ilohanina aloha ny eritreretiny taty lohaniny zany efa ela ny voahelikely dia tsy hanao ninona aminay tsony ve zany ianao anaka efa tsy amby zany tsoma zao zary taty ka tena mailatsina mila mandroso koa zay le miomina rehefa tsy tiany aza manao azy zany fikarena ka zany no marinako satria no iresaka aminao eto foana ry taty fa arak'ilay nilazaiko anao teo hoe mbola maromaro ny zavatra tokony ataovan'izany dia eo no ngamba angatahana kely dia izay fotsiny ve raha za manokana aloha tsisy ambarazoa sa mbola manana vavoaka ianareo manao ny anay ahoana isy le salama tsara ka tsara zany tena tsara bon zay ary taty fa mampamangy any amin'ny Jamesany dia tena tsy hanampy atsony mihitsy zany karena inona re tiany no atao inona zany no ataoko ianay koa tia mbola manao ny ataony any Kia ty fa tsy maninona izany reo mety ao ary mikopaka be tsy mampatahotra izany aky reo sady ko menomenona be zany afifa présenteko amindre afifa arovany dadiny tandry io zao no tena lafo vidy be indrindra amireo tonga dia million maromaro mihitsy dia maninona za raha mety dia amin'izay tata vao mainka manam-bola be noho izao draidraidraidraidraidrai tsy fanao ky zany reo no tena fitatarany dada vola ahoana koa zany zany hoe ompina zany dia amidiny zany Nonka apedina dia rehefa maresa tonga dia mahazo vola be mihitsy dia io zany no tiany dada-ndrindra tiako daholo reo ka fa io no tena lafo vidy indrindra mety matsiro be koa zany io zao raha hoaniny satria lafo be vidiny tena tsy foko io tena tiako tsy foko hohanina zany mihitsy io rehetra indray zao karazany hafa samy manana ny rasiny zareo dia samy manana ny anarany koa zany reo dia le ny andalany reny koa ve ohatra izany reny ndraiky samy miankina amin'ny tompony any
Efa sy tokony ateriko izay. Sady tokony mihitsy ny nasiako azy. Sao dia mba hitandrika ito no teo amin'ny enveloppe izay hoe izy. Ndrika ny anontaniako e. Nakory ty manaitry ty e. Sao dia mba hitandrika ilay kiraroko fetiko mivoky. Fa iny ty mahazo andry e. Tsy andry mihitsy izany fanontaniako teo. Fanontaniana inona? Fa iny aloha mampiasa sainandry ohatran'io e. Le miandro kala. Tsy te hahita hoe hanondrana andray. Fa tsy efa nafarapahara-ndry tsara ve izy niala teo e. Na hiditra ao andohany iny ary ndria rehefa hanondrana izay izy dia hanondrana. Kina koa moa ny azondry atao eo sisa fa dia miandry aloha. Ka izay ny antony anontaniako andreo hoe aiza dia kiraroko fetiko mivoaka iny fa izany dia hoany mihitsy ny aka. Izany koa izay ki dia tsogaka an'izany fa hiasina hoe ina ny ataondry tampokany. Nefa hoe izy mianaka ny iona. Ka tsy mandry mihitsy aneky izy saiko rikala e. Inona re izany ny ataoko e. Andraso eo aloha kia tsy manondra an'izany iny. Sady tsy efa nafaparandry ve izy teo e. Aleo mihitsy kia andehanako anka. Dia mody ataoko hoe aka miandro satria tsy mety raha vao mamody rery izy. Mangina be manko aty. Fa nga moa izy hitsan'ny elabe ihany. Nareo ary mety hifandiso eny an-dalana ko tsy vao maika mampinekely. Kely mety efa ody marina moa izay ry zareo. Inona izany ny sakafo tena omeny dada andro? Reto a. Dia reto ambony reto. Katsaka. Mbola maty. Dia ambadika ao koa hitandreo amin'ny couloir. Misy etazera izay fitoerany sakafony fotsiny. Katsaka, patsa, anandrano, petabe. Ka akoho be da be reo hoe tsy andany vola be. Dépense kely dia miditra petabe vola. Lazara nge manadino sakafo mihitsy rehefa tena mikarakara an'ireo. Da ahoana zany raha misy maty amin'ireo? Fantatry data ve hoe iza ny tsy ao? Haiko tsy anjery daholo reto. Mila jerena tsara fotsiny isan'ny maraina. Raha sendra misy maratra dia karakaraina arak'izay. Maman koa zao mety lasa tia akoho be ohatran'ny dady e. Izany ve? Foana mahatonga andriny teny izany. Ka satria izy tia be amin'ny dada dia tia koa izany izay tia ny dadako. Fa nga izy tia be ala. Dia efa tsy tezitra ampy intsony izany izy tamin'izany ilay namelana azy rehetra taloha ireny. Tia ny dady izy ka? Izay moa izany e. Izany izao falifaly foana vao hoe nahita ny dadako. Dia mahoana iny resatresana. Hita ny dada. Raha tsy hoe analava lalana indray. Ndry ty koa zany dia mitady aretina andondra. Aleo ary aloha andrasana kely. Fa tonga dia ho atsoko mihitsy ny avy eo dia aseko mody fa raha mijanona elaela manko ka. Indry ihany. Sao dia tantara izay tsy filaza any hanondrana any iny vao miresaka lavalava any. Samy manana problème marina itsika. Sao dia tsy haindry ara fa miandry daholo anie na tonga an'izao fositra izao fiainantsika izao e. Na mpidovitra amin'ny fiainantsika ohatr'izao. Normal be izao réaction-ko izao.
Ahoana moa tsy avatarako an'izany fa zanakindry koa iny arenina fa asaina arenina fotsiny izay tsy mety fa tsy afaka ho arendry akory eny misy koa aloha ilaka any any anaty planko izay indrindra mantsy ahitsy moramora eny ankizy ka ny zavatra tsy fantatry indriana ry kala dia fotoana mandeha za tena efa maika mihitsiny eno aho ka miandro anie tsy afaka teriterindry izany tsy maintsy miandry alondry raha vao adresendry be eo iny a vao maika ny lohany eny miparitaka eo tena mariny aiza arkizy taratasiko izay tafatotra ny sabaiko daholo tsipako vetivety akia manao fotoana amin'ilay madama ampiditra anay asa dia avy eo makany amindry any mipetrakia madame Karena mo aika fantatry-ndre tsara kosako petrandria ka fanao fotoana amiko ndre androany izany napiditra ndre ny asa tao fa tsy natia indri ve izany e petrandry eo apetrako amin'izay ro nyfanontaniandry fanontaniako tsy misy ka Galina ataoko angambe tsy olona vendra ndri compétente tsara ndri fantatry ndri hoe iza raha ny tokony ho izy tokony manana fanontaniana petraka amiko ndri hoe inona ny zavatra indrasako amindri marina mihitsy izany ka raha ny fanontaniako aloha dia tena be dia be mihitsy fa amin'ity fiainantsika nge sy dia tsara loatra mametraka fanontaniana be loatra na dia izany azy fa ny tena mangidingitika anahy dia izao madame Karena inona moa izany izao zavatra azoko atao sy ny tsy azoko atao efa haiko tsara resaka ny fanaovana isy madame Nadia tsy haiko aloha na efa nitenenina sy nitenenanao fa efa milamina tsara daholo ny zavatra rehetra fa tsy haiko sao eny e fa raha amiko manokana aloha za rehefa manao zavatra anankiray dia tonga dia mila fitaiko hatrany farany dia toy izy ary izay fa zao tsotra fotsiny ny teniko ianà mila volan'ny razanakoto mirotsaka aty amiko fotsiny ianà dia zay zava-mindry zay mazava tsara madama bien zay From Madagascar anaraka nawaze misana tekusema zara tena fikiri kuma visola sena la sadale tua wangambe kauta pata bike fati quize te ulala like fate lanti quize ti amo te quiero anoro takwe za ti amo te quiero anoro takwe amino ya no zanu love baby I'm falling in love Anusafaza timba yemche, baby, I'm in love. Make it juicy. Ladies, my fat girl, big Kelly. Big Kelly. Oh, my fat girl, big Kelly. Please, baby, follow me. My fat girl, big Kelly. Fat girl, big Kelly. Fat girl, big Benji. Please, baby, follow me. Inan matungandi tikeli mifacha mfamindra kusnifteni teko zanangambaletia zan sa rupiaru aminao tavela kumisimikitikia now za now you are my only love za tiano te quiero